Antala, isan'ny distrika de Bois de Rose ary distrika iray ao anatin'ny faritra Sava, ahitana tanoran'alina maro tsy anasy ihany koa. Saika avy aty amin'ity faritra ity, ny 100,000 Bois de Rose no giazan'ny fanjakana malagasy hatramin'ny taona 2020. Isan'ny tena sarodalana nefa ity distrika ity ary sarotra ho an'ny mponina ny manao asa fambolena noho izany. Isan'ny distrika lafo fiainana indrindra ihany koa raha ny vidy zavatra no jerena. Ireo rehetra ireo no natenain'ny vahoaka fa hitondran'ny kandida azy fivavahana. Ity kandida ity izay milaza miharihary fa mitaky ny mangarahara momba an'ireo harem-pirenena ka sain'ny fanjakana amidy ireo. Fantatrinareo fa samy mieritreritra an'io daholo. Asa inona no nataitra mitondra tampoka teo andao amidy aingana mibolabola. Sa fa matahotra no tsy eo antsony. Iaka faraparany tsy azotsika ekeny zany. Ataovy mangarahara ny fivarotana ny bolabola io ary vola azo amin'ireny dia tokony hanamboarana ny lalana an-talà fa tsy hoe anaovana fiarovana ny fifidianana. Fa iza no nilaza tamin'ny mbola teo amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana hoe misy vola anaovana fifidianana. Tampotampoka eo mety isy vola fa teo midy bolabola. Manaraka izany ho an'ity distrika ity saika ankizy avokoa izany hoe latsaky ny 17 taona ny 27 isanjaton'ny mponina ary maro no zarara miditra an-tsekoly ny mpianatra. Olana iraisan'ireo sekoly aty amin'ny maneran'i Madagasikara ny fasahirana ny mpianatra framina. Ny fanandrify tamin'ny tahitan'izy ireo ny politika ny fampianarana ity ny kandida azo. Raha manam-bola fanjakana andoavana vola karama na olom-boatendry amina rivony fa maninona ny tsy aloha karama amin'ny mpampianatra ho an'ny taranaka malagasy. Zay ny mahatonga antsika tsy mihavana mihitsy eto satria be ny fitiavan-tena. Dia ny feriferitreretana ny hoe ahoana fotsiny ny azahoako toerana dia zay dia tafita sy ny fianakaviako. Raha mbola olom-bitsy no mahazo tombotsoa amin'ity firenena ity dia tsotateraka zany fampihevanana sy fampandrosoana zany. Ka ny antsika dia mazava tsy maintsy ampidirina an-tsekoly ny zanaka malagasy rehetrarehetra ary tokony ho maimaimpona hifidirana an-tsekoly. Zay ny fitovizana voalohany indrindra aloha ao anatina repoblika. Ary ny mpampianatra vita fiofanana dia tokony ho raisy fanjakana atsaka ny sendavany satria tsy mino fa raha CT zany nataonareo framma tsy anaiky izy. Raha CST nataonareo framma tsy manaiky izy. Raha gendarme nataonareo framma tsy manaiky izy. Fa maninona ny mpanabea no atao framma nefa ireo no antoko no avy ity firenena ity. Zay fanaovana tsinitsinina ny zanaka malagasy sy ny zana-bahoaka zay no miteraka korotana foana dia eto amin'ity firenena ity satria mahatsapa ny olona ny ankamaroan'ny olona fa voahilikilika amin'ny tantanana raraha-pirenena. Nateriny kandida azy ihany koa fa azo université avokoa ny faritra roa amby roapolo manerana ny nosy. Manana ny mpampianatra ampy azo aparitaka andraikitra izany isika no tokony anana vola anaovana izany ihany koa ny fanjakana malagasy raha tsara tadana ny volam-bahoaka. Izay tsy manana anao propaganda hoe rehefa lany zay dia zao nataonay, rehefa lany zay dia zao nataonay fa efa nanomboka asa ho an'ity firenena ity ary mieritreritsa no mbola anoyany zany asa zany zay miainga fa ny fotony mihitsy fa tsy hoe asa misavoambona fotsiny. Io raha-pirenena zany tsy vitana sangisangy, tsy vitana kanofinofy fa miankina amin'ny hoavy ny taranaka fara-madimby ka tsy tokony atao kilalao. Isan'ny mbola mindrana trano ny université eto Tala, efa nisy ny vava asa tao momban'izany tany Tsimastsinanana, Analanjorofo sy tany amin'ny faritra hafa. Tsy mbola misy kandida filoham-pirenena teto na asananao izany na raha-pirofo ka natsapan'ny vahoaka ny faritra ny lalovany fa tsy ny mpanao politika rehetra akory dia ho fosotra avokoa. Na dia vitsy azy ireo efa nanam-pirofo fa nampiasa ny fahefana teo am-pelantanany ho fanasovam-bahoaka sy ny tantara ny volam-panjakana ho tonga iny fotony tahaka n'ity kandida ity.